ny fahitako ny fasahirana ny ray aman-dreny eny amin'ny fiarahamonina amin'ny tsy fahafahan'ny tanora hianatra intsony lasa miteraka olana sy fasahiranana ary lasa tsy hanasa daholo ilay tanora natsangana manokana ny association tanora tia fandrosoana hijery akaiky amin'io lafiny io, izany hoe anampy ny tanora bebe kokoa amin'ny resaka asa soa fampifarana fampianarana. Miarabantsika rehetra indray amin'izao takariva mahafinaritra izao tao anatin'ny fandarana canapé jaune izay rahantsika indray mandray ny vahiny vaovao tsy izay izany fa Andriamatoa Andriantselona Retsanga Mahery Lazasoa Front National ny association tanora tia fandrosoana na ny TTF. Miarabanao. Miaraba manokana fia, miaraba ny malagasy rehetra manaraka izao fandaharana eto amin'ny canapé jaune izao na ny eto an-toerana na ny ivelany. Miaraba manokana ny mpikambana ao anatin'ny association tanora tia fandrosoana. Afaka lazalazainao fofohy ve hoe iza marina ianao inona ny ataonao anatin'ilay fikambanana na ilay association? Araka ny efa voalaza tetsy ambony Andriantselona Retsanga Mahery Lazasoa no anarako. Izaho no Front National na président fondateur ny association tanora tia fandrosoana izay mifantoka bebe kokoa any amin'ny fanaovana asa soa. Maromaro zahay no président ao fa izaho no fondateur. Izany hoe filompanorina zany. Inona zany na tonga anao anangana an'io fikambanana io? Ny antony manokana nahatonga anangana ny fikambanana dia ny fahitako ny fasahirana ny ray aman-dreny eny amin'ny fiarahamonina amin'ny tsy fahafahan'ny tanora hianatra intsony lasa miteraka olana sy fasahiranana ary lasa tsy hanasa daholo ilay tanora natsangana manokana ny association tanora tia fandrosoana hijery akaiky amin'io lafiny io, izany hoe anampy ny tanora bebe kokoa amin'ny resaka asa soa fampifarana fampianarana. Ary inona ny tanjona ataoko hoe tanjona na viana izay napetraka reo izay membre atao anatin'ny fikambanana? Ny tanjona sy viana dia mba ho tanora ho modely eny amin'ny fiarahamonina, tanora lim-pivoarana satria ny fivoarana no antoky ny hoaviny ao aoriana. Mila mazaka tena amin'ny fiainana ao aoriana ao ny tanora fa tsy hetehatra ray aman-dreny, tsy hetehatra ny zao ary ny tanora no antoky ny fandrosoana ny firenena ao aoriana ao. Jerenay manokana izay ao anatin'ny vinanay izay mba ho lasa tanora modely avokoa ny tanora eto Madagasikara izay sendranay. Aminao manokana zany ohatry ny ahoana ilay hoe tanora mandroso? Amiko manokana ny tanora mandroso voalohany indrindra aloha lim-pivoarana izy. Faharoa manarakarak'izay tanora nandihy sekoly. Izany hoe antony manokana ao anatin'ilay verenako kely hoe mila mianatra zany ilay tanora ka jerena izay tena sahirana tokony hianatra dia ampidirinao satria ilaina ny fianarana. Tanora mandroso izany hoe mandroso raha tsy mandroso ny tanora tsy handroso mihitsy Madagasikara satria ny tanora ankehitriny no antoky ny hoavin'ny Madagasikara ao aoriana ao. Izay zany fijeriko manokana amin'ny ankapobeny. Mino fa maromaro nareo no anatin'ny fikambanana? Izay moa fikambanana tsy maintsy misy ny ihany. So afaka lazainao aminay hoe misy firy ianareo ina mety ho anjara toerany tsirairay avy? Ao anatin'ny birao misy ny birao, misy eo amin'ny ambaratonga maromaro, misy ny vice président, misy ny secrétaire général, misy ny mpanolotraina, misy ny commercial, misy ny communication. Misy rehetrarehetra zany amin'ny ambaratonga rehetra. Ary misy koa ny fikambanana tsotra izay andraisana tanora, tsy manavaka io na tanora izy na olon-dehibe fa napetraka fotsiny hoe mahery ny 14 taona ny olona mitsofoka ao anatin'ny association. Izany hoe olona mihoatra ny 14 taona zany. Maromaro zahay ao efa mahita any amin'ny 70 mahery any zao ny mpikambana tsotra amin'izao fotoana izao, ny birao misy 5 izy ao. Maromaro ny fikambanana izay efa mijoro sy mitsangana amin'izao fotoana izao tsy ray tsy roa tsy telo intsony indrindra eto Madagasikara. So mba afaka lazainao aminay hoe inona ny tena anisany mampiavaka anareo amin'ireo fikambanana izay mitovy sehatra aminareo?
Ny antony manokana mampiavaka anay amin'ireo fikambanana maro manerana ny nosy dia tsotra. Tanora dia fandrosoana ny resaka. Resaka fandrosoan'ny tanora aloha voalohany indrindra ny tandrona. Tanora mandroso. Faharoa manarakaraka an'izay izahay dia tena mihititra lalina ny anatina resaka asa soa jery fotony. Izany hoe jerenay mihitsy hoe tena sahirana ilay tokantrano anankiray, inona ny azonay hanampiana ilay tokantrano anankiray. Misy zaza tsy mianatra avy ao, atao izy ampianarina. Misy tsy fahampiany miara-tsakafo eo, ezaka izay hanampy azy amin'ny resaka fiainana andavanandro mihitsy izany no ezahana ho jerena. Izay tena mampiavaka anay amin'ny association maro satria tandrona dia ho an'ny mpiarabelona asa soa. Izay izany mampiavaka anay. Ie, dia efa nisy action sociale efa vitanareo ve nandritra izay fotoana niorenanareo izay? Misy tokoa ny action vitanay nandritra an'izay satria tsinjiko kely eto aloha tsy voalazako tany aloha ny association dia vao nitsangana tamin'ny janoary lasa teo 2024. Nefa tao anatin'izay dia efa maro ny zava-bita, nanampy-tsabony izahay. Ho hitantsika amin'ny sary eo daholo moa ilay zavatra natao nanampy-tsabony izahay nanampy an'ireo ankizy te hianatra, nanontaniana ireo ankizy maromaro teny amin'ny fiarahamonina teny, inona no mba fianarana tianareo atao te hianatra teny anglisy izy. Natsanganay ny fianarana teny anglisy mandritra ny telo volana, azahoana certificat international nefa mandeha amin'ny oratoreo ivaty fampianarana io. Misy ihany koa ny fampianarana fampiofanana leadership na fitantanana manokana ny rahana ny asa tamin'ny Accès Bank efa vita ihany koa ary efa nazahoana certificat. Ireo zany aloha zao no vitanay hatreto fa mbola maro be ihany koa ny projet ao aorianao zany mandeha tsikelikely miadana eo tsika. Rehefa avy eo mantsika mbola hiresaka ihany mahakasika ny fanabeazana sy ny fampiofanana maro samihafa fa mba tiako fatarina ihany koa hoe ahoana ihany koa zany no ahafahany fikambanana na resehatra maro samihafa afaka ahafahan'izy ireo manohana anareo moa zany ahoana fomba ahafahan'izy ireo manohana anareo? Tena ilaina mihitsy ny fanohanana satria tsy vita korery tsy vitan'ireo birao akoreo irery miasa salan'izany satria tena miantoka resaka budget maromaro vao mahavita an'ilay izy. Ny association ny tanora tia fandrosoana tompoko dia misokatra amin'ny fiaraha-miasa rehetra mihitsy. Izany hoe manana détail izay anatina resaka projet, azavainay azy hoe izao projet no maninay eritreretinay ho atao. Raha te hiditra ao anatin'ilay projet izy dia afaka manao taratasy izay, afaka manazava misimisy kokoa an'ilay projet hoe inona no fiantraikany any amin'ny fiarahamonina, inona no zavatra mety hoe ho tombony ho an'ny fiarahamonina sy ny sisa. Azo azavaina zany ary dia misokatra amin'ny fiaraha-miasa rehetra ary tena miandrandrana izany amin'ny tsika rehetra mihitsy izany izahay avy amin'ny association tanora tia fandrosoana. Hiresaka mahakasika ny fampiofanana sy ny fanabeazana izay tena ataoko hoe ivon'ny fisian'ilay fikambanana mihitsy ny isika izao inona zany tena mahatonga anareo hanolotra n'ilay fampiofanana? Raha tsy diso maimaimpona ilay izy inona no mahatonga anareo hoe any amin'izay resaka hoe fampianarana sy fampiofanana maimaimpona izay mihitsy ny tena imasoana? Ny antony manokana any anatin'ny resaka fampiofanana satria nazavaiko teo maro ny tanora tsy hanasa. Tanora ny tena tandrona ao anatin'ilay izy dia napetraka mihitsy hoe andaotsika anao fampiofanana mamaimpoana, andaotsika anao fampianarana mamaimpoana. Satria ny antony raha misy ny fampiofanana azahoana certificat, izany hoe olona mahazo certificat mahay izany mahatonga mahazo an'izay ahafahany miasa avy hatrany. Izany hoe nazavaiko teo mba tsy hankina any amin'ny ray aman-dreny intsony no aviny fa mba haleo tena amin'izay izy amin'ny fiatrehana no aviny. Natao ny fampiofanana, misy fampiofanana ao fambolena sy ny sisa efa hanomboka koa hivoaka ao tsy ho ela ny afisy dia tena teo mihitsy hoe arao ny pejin'ny association tanora tia fandrosoana aloha raha tia halala bebe kokoa momba an'izay. Dia misy izany ireo fampiofanana andreo ahafahana manampy an'ireo tanora mba tia hiavitra ny fiainana. Raha ny henoko teo izao maro sy ny henony tany an-tokantrano tany resaka fampianarana anglais resaka fambolena sy fiompiana, fitantanana, resaka leadership sy ny sisa rehetrarehetra iny. Misy sehatra hafa ihany koa fa mety tsy voatonao nefa izay isan'ny ampiofananareo? Hatreto aloha zao azoko lazaina eto ihany satria ny ao anatin'ny mpikambana ny TTF mbola mandray izay hatramin'izao mandray mpikambana vaovao. Misy ny fampiofanana resaka fanaovana savony. Io fanaovana savony io ahafahan'ireo mpikambana rehetra manodina vola ao anatin'ny association. Izany hoe tombony ho
omenay andreo mpikambana ahafahany miatrika kely mba hoe activité aty amin'ny sisisiny aty ahafahany miatrika amin'ny fiainana ihany koa fanampiana ihany koa zany ao anatin'le izy. Io zany zao efa mihodinao ho anao zay mbola hiditra ao amin'ny association tanora tia fandrosoana mbola afaka mandray andrara miofana amin'io dia miasa avy hatrany miaraka aminay. Zay zany no karazana fampifanana kely any ambadibadika any fa izaka ivoaka amin'izay fampifanana io. Maro be ny karazana fampifanana, misy ho avokoa ny fampifanana momba ny droit de l'homme satria ao anatin'izay ao anatin'ny association tanora tia fandrosoana maromaro zany ezaka mivelatra zany zay fa mandeha tsikelikely araka le teneniko teo hoe voaingana no joroan'le association dia miezaka mandeha tsikelikely eo. Dia hatreto zany fiofanana inona amin'le sehatra inona zany zao no ataonareo satria mino aho zao fa tena maro be mihitsy ireo tanora nataoko hoe tsy tanora fa ireo olon-dehibe izay mety hoe tsy manana asa sy ny sisany mba te hisitraka an'izany fampiofanana izany. Izy amin'ireo sehatra izay ny tany sainao ireo zao no ataoko hoe afaka andraisan'ny olona anjara amin'izao tsika amin'ny teny zao. Ny cour d'anglais mamaimpona zao mbola mandeha amin'izao ary vo nandeha tsy ela izy zay teo amin'ny 2 volana teo mbola misy 2 volana zany ka raha araka izy dia afaka miditra ao anatin'io fampianarana io. Fa raha ohatra kosa tena hoe mbola débutant dia aleo miandry deuxième vague satria vao vita io amin'ny atolona certificat ny andiam voaloha dia ho avy ny andiam faharoa. Ary misy fepetra takiana ve ny amin'ny fandraisana anjara amin'izany? Ny fepetra takiana tsy misy fa na ariary aloha 0 ariary daholo ny fampifanana atao amin'ny association tanora tia fandrosoana. Tsy misy afaka maka vola na ariary ary rehefa andeha ny formation fa ny association avokoa no demerta amin'ny mampandeha an'io. Zay aloha apetrako kely ny zavatra takiana tsy dia misy fepetra be takiana ao anatin'ilay fampifanana fa rehefa mazaka ny lohanao fotsiny ilay zavatra ampianaranao rehefa mahay manoratra sy mitadidy ianao dia afaka mandray anjara. Dia ahoana zany no ahafahana mandray anjara zany hoe manao ny fisoratana anarana sy ny sisa so mba afaka zarainao aminay ity araka ilay niteneniko teo arao pejin'ny association tanora tia fandrosoana. Ao anatin'ny page io ny inscription foana matetika aloha zany tao foana ny inscription sy ny sisa. Zany hoe misy contact koa azo atrona hoe anoratra anarana zay dia atrona dia raisiny zareo alefa message dia voaray foana koa. Mbola tsisy moa zany hoe mandeha any amin'ny birao satria lavitra ny birao Ivato lavidavitra izy dia raha misy moa fahafahanao hoe andeha any amin'ny birao mihitsy tamin'ny vatana ny momba ny formation ity dia raisinay an-tanandroa. Fa raha ohatra kosa tsy dia hoe misy fanontaniana be sy ny sisa dia tonga amin'ny page afaka manoratra miandro ny laharana afaka manoratra sy ny sisa. Afaka lazainao aminay ve ilay page? Page ny tanora tia fandrosoana association tanora tia fandrosoana. Association tanora tia fandrosoana. Ao anatin'izay resaka hoe association tia fandrosoana satria ny resaka ihany ianao teo mahakasika ny zon'olombelona mino fa miantefa amin'ny resaka zon'olombelona ihany koa ny association izay tarihinao inona ny tena ifantohanao inona amin'ireo karazana zon'olombelona tena ifantohan'ny fikambanana tarihinao? Ny ifantohan'ny fikambanana moa zany dia ny fampiasana akolaka ireo zaza tsy ampy-taona mbola tokony hianatra. Zay ny voalohany indrindra dia ny herisetra amin'ny fanolanana atao amin'ny zaza tsy ampy-taona. Ireo anankiroa ireo aloha hatreto ny tena jerenay akaiky ezaka ihany zay hiditra any amin'ny sasatrasany fa ireo roa ireo zany aloha ny tena hoe jerenay akaiky satria raha nahiditsika tao amin'ny tambazotra sy ny sisa matetika ny misy zaza tsy ampy-taona voaolana. Matetika ny misy zany matetika ihany koa misy an'ireo ankizy mbola tokony hianatra voatery akolaka hiasa sahady tsy azo lena. Ireny zany raha sendra misy an'ireny ny fiarahamonina any afaka miantso ny association tanora tia fandrosoana avy hatrany. Zany afaka tonga zany dia mifandray mivantana aminareo rehefa mahatsikaritra an'ireny any amin'ny fiarahamonina sy ny sisa eny rehetra eny fa na ireny 4 ireny eny tompoko ireny mihitsy ny antom-pisinay satria matetika misy ny tsinja azo lena any amin'ny sehatra tsy manana ity dia atao amin'izay tia nanaovana azy tsia zay ny antom-pijoroanay eto amin'ny association. Ary ahoana zany fomba hiatrehanareo ireny toe zava-sarotra manoloana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ireny? Voalohany indrindra aloha manara-maso zay manampy mitondra azy eny amin'ny manam-pahefana tandrify azy arahanay maso akaiky momba an'izay.
Izany hoe miara-miasa manam-pahefana manokana zany nareo? Tsy hoe miara-miasa manam-pahefana manokana zay. Misy zao ny resaka hoe manam-pahefana amin'ny sehatra manokana ny amin'ny VBG sy ny sisa, mineur sy ny sisa. Dia ireny mizahanay antonona zany, fa tsy hoe miara-miasa akaiky amin'ny zareo zay, fa mizaka manatona zay dia amin'ny association anay tokony voray zay. Antenaiko kosa nefa fa mba nisy satria ianao ihany moa zany laza azy teo hoe na dia teo aza ny hoe vao tamin'ny volana janoary no nisian'ny fikambanana, nitsanganan'ny fikambanana, dia efa nisy ihany ny action sociale. Antenaiko ihany koa fa nisy ihany koa ny zava-bita tao anatin'izay firy volana ny sesy izay. So mba afaka lazainao aminay hoe inona ahafahanao hoe mba manoro amin'ny olona rehetrarehetra hoe fa mba ny zavatra voatsanganay ihany, zava-bitanay ihany anie. Nanambotra Japon zay. Tao amin'ny Fokotany ao anatin'ny commune Ivato. Commune Ivato. Le sary aloha zany izahantsika ny andefasana azy eto daholo ahafahantsika mahita ny zava-bita fa tsy vava-be fotsiny matery. Misy ihany koa ny cours d'anglais araka ny lazaiko teo. Mandeha ao koa i zavatra io. Misy ny formation momba fitantarana leadership. Ireo zany no efa tena nataonay efa lehibe. Efa tena koafa zany. Ankoatr'izay ahoana zany fomba ahafahanareo andresena ireo sakana na ireo défi moa filazantsika azy amin'ny teny vahiny? Misy foana ny sakana ny an-dalana eny. Rehefa manao zavatra ianao tsy maintsy misy sakatsakana. Fa napetraka kosa hoe zay no mahatonga an'ilay activité mpiforona ao anatin'ilay association mba tsy hahafaty an'ilay association. Izaka hoe misy vola mihodina ao anatin'ilay association mba ahafahana manao zavatra akitsakyato. Zay aloha voalohany indrindra. Ny sakatsakana ny fizahanay tsirairay avy ngamba dia efa maharesy an'izay sakatsakana izay satria tena mifofo zay hoe anampolona ary ny ao anatin'ny membre de bureau ny tanora ty fandrosoana dia tena tia an'ilay fanampiana olona tsotra izao. Dia izay koa no nahatonga anay na niara-niasa tao anatin'ilay izy mino fa ho lasa lavitra ilay association, mino fa na iny kidona na iny kiatsa koa zay izy fitenenana dia eto foana zay. Sofa teo ianareo. Ie, ho amin'ny taona ho avy ity resahako aminao ity hoe mety misy ve tetikasa na vinavina tianareo tanterahana ho amin'ny taona ho avy iny? Aleotsika tonga dia mba mijery lavitra tonga dia ho amin'ny taona ho avy. Misy dia misy tokoa satria hatreto aloha zany mbola fampiafanana sy ny sisa tamin'ity taona ity. Fa amin'ny taona ho avy tokoa dia manana objectif zahay ny hanao lalankely ao anatin'ny Fokotany vitsivitsy aloha. Lalankely zany hoe mbola eo amin'ilay budget no somary manahirana hoe aiza no ahitana ny budget ahafahana manao an'izay tandrona zay. Tsy mampaninona mihitsy no miteny an'izay eto amin'ny canapé jaune hoe misy an'izay projet lalankely zay ataon'ny TDF. Zany hoe raha misy mba manana faniriana mba te hanampy anay ao anatin'ny liste afaka manatona anay dia azavaina aminy le projet sy ny sisa dia mety tosatsika ihany io mino fa amin'ny fiverenana manaraka amin'ny herintaona angamba efa misy lalankely vita tokoa amin'ny objectif. Mety ho lalambe mihitsy arana. Ie, fa maninona no hoe lalankely mihitsy no vinavinainareo tanterahana ho amin'ny taona ho avy? Fa maninona tsy hoe tsy haiko ohatra hoe orinasa hafa manangana orinasa ahafahan'ny mpiasa miasa na tsy haiko? Fa maninona lalankely? Le lalankely aloha ahafahan'ny mpiasa miasa ihany satria ny mpanamboatra lalana zany dia efa miasa ao anatin'ilay izy. Lalankely aloha zany ny eritreretinay satria mba te hanao zavatra koa zay, zavatra tsy ho voafafa ao anatin'ny taona vitsivitsy fa mba zavatra mipetraka ho an'ny malagasy. Any aminay any zao misy efa manao be ny tanàna anay tena isorana be tokoa izy. Fa any aminay any misy mbola misy lalankely dia fotaka be sy ny tariny lasa mijaly le mpianatra sy ny sisa dia hitanay ireny dia maninona tsika raha amin'ny herintaona mba manao lalankely hanampiana an'ilay commune, hanampiana amin'ny fandrakana sy ny sisa. Kanefa izay tsy mahavita amin'ny défi amin'ny fandrakana satria izay tsy manam-bola be fa izay ny angatahanay fanampiana ihany koa amintsika rehetra. Izay ny antony manokana nahatonga anay hoe aleo aloha hanao lalankely tsika dia amin'ny manaraka tsika manao lalambe. Mandeha tsikelikely ihany koa. Ie. Ary ina ihany koa zany tetikasa izay atoato zany hoe tsy miandry amin'ny herintaona fa atoato dia efa mety ho tanterahanareo? Ny tetikasa atoato aloha zany zao dia le niteneniko teo hoe fambolena, fampiafarana momba ny fambolena sy afimpiana, fizarana zezika ho an'ny mpamboly. Fizarana zezika ho an'ny manaraka eo zany. Zany hoe amin'ny sehatra rehetra mihitsy moa zany. Dia misy koa le deuxième vague ny cours d'anglais. Izay efa voalazanao teo. Ary ahoana zany no hitohizan'ny fikambanana sy ny aretana?
arak'ilay fandazaiko teo na hoe zana ampina karazana aktivité mampidi-bola ho an'ny ankizy ao anatin'ny fikambanana satria mampikambana tsy zarery mafikambanana ny fikambanana io fa zay maromaro zany hoe rehefa misy fidiram-bola ireo tsirairay avy ireo rehefa manana asa kely ireo ao anatin'io association io mino fa ho lasa lavitra reto ary mengeza ny tandrona dia hiakatra mety havita orinasa sika nireny sitrapon'Andriamanitra dia izay ny tandrona dia rehefa vita zay tandrona zay zany hoe tsy parole fa action rehefa vita zany zay zavatra zay mino fa tsy ho fatany association. Efa ifaraparana ihany moa zany ny fandarana fa inona no afatra mba tianao mipetraka ho an'ny tanora indrindra fa ireo sahirana izay mba maniry nianatra maniry ny mba hiasa. Ny tiako tenenina fotsiny ho antsika tanora mitovitovy tsy hoe mpanana be tsika tsy hoe tsika ny milliardaire dia hoe zarazara zay koa ary mbola misy ny tsy mahampy anay kanefa tsika tanora mila manampy any tanora tahaka atsika raha te handroso tsika dia mila mifampizara voalohany indrindra aza fehezina ho anao rery na misy azonao zaraina tsy voatery ara-bola fa raha mba misy tsaikefa kely zarao an'ny tanora namana ho an'ny tanora mbola te hianatra ihany koa raha mbola misy ny mampianatra dia tena mianara raha mbola misy ny olona manana fahafahana mpianatra averiko ihany dia mianara fa rehefa orinao sarotra manenina ozy izy ny fitenenana tsy aloha fa zay ngamba nazoko tenenina dia manatona anay raha te hianatra fa afaka mifanampytsika amin'ny zavatra rehetra karazana aktivité sy ny sisa ao amin'ny TTF. Zany hono reto ary farany inandray ny afatra tianao ampitaina amin'ireo olom-pirenena malagasy tsy hakanavaka. Ny afatra tiako ampitaina ho an'ny olom-pirenena rehetra aza ilikilika ny sahirana aza ilikilika mantra ampitovy foana tsika hoe samy malagasy tsika ary raha isika no andeha hifanelikilika eto an-tany dia ataoko ngamba fa tsy handroso mihitsy ty Madagasikara ty dia lasa mpitondra ny voateniteny lasa mpitondra ny voaratsiratsy kanefa tsika aloha tsika kely aty ambany aloha mila mahay mifanaraka zay vao miray hina zay vao afaka mampandroso an'ity Madagasikara ty miaraka tsika zany hoe aza dia ilikilika loatra reny mpangataka eny amin'ny arabe reny aza dia ilikilika reny ataotsika hoe mbola milona ao anatin'ny fifohana zava-mahadomelona ataoko ohatra fa ireny olo reny no tokony ahitsitsika tsikelikely ho any amin'ny lalana tokony alehany rehefa vao hitsika any amin'ny lalana tokony alehany izy dia miova ho azy mandroso azy dia mba ho tanora tia fandrosoana tokoa zay no afatra makasitraka tokoa. Makasitraka anao ihany koa. Dia zay indray nitafatafana irahana tamin'ny Andriamatoa Andriantselona Retsanga Mahery Lazasoa izay filompanorina ny association tanora tia fandrosoana. Raha atao banky tokana moa zany zay rehetra voalaza teto ny association dia mifantoka bebe kokoa amin'ny resaka zon'olombelona ny asa soa sy ny sosialy ary ny resaka fanabeazana sy ny fampiofanana maro samihafa. Raha toy ianareo ka mila fanazavana fanampiny dia afaka tonga dia mandefa afatra miafina ao amin'ny association tanora tia fandrosoana zay izy teo. Ka dia makasitraka antsika rehetra makasitraka ihany koa anao nanaiky ny vahiny araka taminay tato makasitraka ny teknisiana ihany koa. Makasitraka ny Caravizone nanasanay teto amin'ny fandaharana olasinay voninahitra sy fombiazana lehibe ho anay dia makasitraka ny teknisiana tany ambadibadika rehetra tany nahafahany tia émission tia totosa anio ary misaotra an'Andriamanitra lehibe satria raha tsy izy nanome fahasalamana sy hery nahafahantsika nanao an'ity dia zava-pona ihany ny androany makasitraka tokola makatelina tokoa. Dia mirary soa ny ho anao Andriamatoa averiko foana ilay Andriantselona Retsanga Mahery Lazasoa ho tafita soa ny fikambanana ho tanteraka koa nofinofy rehetra dia mba ho tahian'Andriamanitra ianao ny ankohonanao ny mpiara-miasa rehetra dia mirary soa be dia be. Antenaiko fa hiverina eto ianao rehefa tanteraka soamantsara ny vinavina rehetra sy ny tetikasa rehetrarehetra indrindra ho amin'ilay ho amin'ny taona ho avy eto amin'izay ihany koa mety efa tena maro be ihany koa ny zava-bita firy volana zay reny ny zava-bita. Makasitraka anao makasitraka antsika rehetra mametraka veloma mandrapitafa aza dinoina ny manaraka hatrany pejy canapé jaune raha toka mila fiaraha-miasa ihany koa ianareo afaka miresaka mivantana ao amin'ny afatra miafina veloma daholo.